manolona ny fahasoavan'ny tompo amintsika tsirairay avy. Eo ambany masika ny salamo fahasivy folo amby zato, dia raha mandinika soratra masina moa an'io dia salamo fahasivy folo amby zato andiny fahafito amby sivifolo hatramin'ny fahaefatra amby zato. Fito amby sivifolo efatra amby zato. Mitsangana ary antso sy ideran'ny tompo isika. Araka ny tenin'ny mpanao salamo manao hoe: endre ny fitiavako ny lalanao, fisaintsainako mandrakariva izany, didinao mampahendry ahy mihoatra noho ny fahavaloko, satria atao amiko mandrakizay ireny. Endry noho ny mpampianatra rehetra aho, satria ny teny vavolombelonao no fisaintsainako. Endry noho ny antom-panahy aho, satria ny didinao no tandremako. Efa narovako ny tongotro tsy ho amin'ny lalan-dratsy, mba hitandremako ny teninao. Tsy mba miala amin'ny fitsipikao aho, fa ianao no mampianatra. Endreny amin'ny teninao raha andramako, mihoatra noho ny tantely atao mbavako azy. Ny didinao no nazoko fahalalana, izany no ankalako ny lalam-pitaka rehetra. Amen. Tompo, misaotra anao izay mbola afaka ny fo ary notsainanao tamin'ny famindramponao vaovao tsy mahalany-dritra. Misaotra anao izay fa mbola afaka nandeha ka nentinao eto an-tranonao amin'izao maraina izao. Entinao manoloana ity fotoana sarobidy ity ary mangataka aminao tompo mba hanala ny hevitra mampisaraka anay aminao, dia ny ota malaky mahazo anay ny fahadisoana tamin'ny tsy fanarahanay ny sitraponao. Eto koa no anantenanay ny asan'ny fanahy masina mampahatoky anay ny famelan-keloka atononao aminay tsiraray avy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Eto no anantenanay sy andrandranay ny asan'ny fanahinao masina ampahiratra ny masonay manoloana ny soratra masina hovakiana sy hodiniana, ary dia ampitombo fahendrenanay mihoatra noho ny mpampianatra anay anie itony fotoana itony. Mitenena ary fa miaino izahay mpanomponao, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Tesaloniana voalohany, toko faharoa andininy voalohany hatramin'ny faharoa ambin'ny folo. Tesaloniana voalohany, toko faharoa andininy voalohany, dia mijanona eo amin'ny andininy faharoa ambin'ny folo isika. Izaho amaky ianareo anaraka amin'ny anaran'ny tompo. Fa ny tenanareo rahalahy dia mahalala fa tsy foana ny fidiranay taty aminareo. Fa rehefa nampahoriana sy ny setrasetraina tany Filipi izahay teo aloha, tahaka ny fantatrareo ihany, dia sahy tao amin'Andriamanitra izahay hiteny taminareo ny filazantsara an'Andriamanitra, na dehibe aza ny fanoherana. Fa ny fananaranay dia tsy avy amin'ny fitaka na ny fahalotoana na ny soloky, fa tahaka nankasitrahan'Andriamanitra anay ka notolorana ny filazantsara ho adidinay izahay, dia arak'izany koa no itenenanay, tsy toy ny mila sitraka amin'olona, fa amin'Andriamanitra izay mizaha toetra ny fonay. Fa tsy nanao teny mandrobo akory izahay na oviana na oviana, tahaka ny fantatrareo ihany, na ny atsara velatsia anafina fiheremana Andriamanitra ny vavolombelona. Ary tsy nitady voninahitra tamin'ny olona izahay, na taminareo, na tamin'ny sasany, na dia nanam-pahefana avakitratra azy izahay arak'izay maha-apôstôlin'i Kristy anay. Fa nalemy fanahy teo aminareo izahay tahaka ny reniny taizan'ny zanany naterany, dia toy izany no nahazoto anay noho ny fitiavanay ianareo indrindra, hanome anareo tsy ny filazantsara an'Andriamanitra ihany, fa ny ainay koa azy, satria efa mahalala anay ianareo. Fa tsaroanareo ry rahalahy ny fikelezana iaina sy ny fisasaranay, fa ny asa andro aman'alina mba tsy havakitratra na dia olona iray akory aza taminareo aza, no nitorianay ny filazantsara an'Andriamanitra taminareo. Ianareo no vavolombelona ary Andriamanitra koa, fa masina sy marina ary tsy manatsiny tokoa ny fitondrantenanay teo mason'izay mino. Toy ny fantatrareo fa tahaka ny ray amin'ny zanaka no nampirisianay sy nampiononanay anareo isambatana sy nananaranay mafy anareo,
mba handiananareo mendrika an'Andriamanitra izay niantsonareo ho amin'ny fanjakany sy ny voninahiny. Amen. Ray Masino, manamasinana anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Tompo, mbola manohy ny vavaka asandratray ho fangatahana ny fanahy masina, hitarika izao fiarahamandinika soratra masina izao izahay, mba ho tsapanay tokoa fa anao ny teny, ianao no mahany mahalala izay hevitra zany. Dia ampitombohy aty anatinay ny fandrenesana ny antsonao, ny fahavonona hamaly ny antsonao, ho mendrika ny fiantsonao ane ny fiangonana. Amin'ny anaranao Jesoa. Amen. Eny ary eo amin'ny Tesalonianina sika izao, tesa. Vetivety, mandra-pahatonga ny any amin'ny 7 latsaka 5 ihany. Tao aloha avy aminareo ny hevitra. Inona ny fatatsika momba ny bokyny Tesalonianina. Inona ny andin-tsoratra masina Tesalonianina voalohany. Izay mety efa nitondranao na nitari-dalananao tamin'ny fotoana anankiray ao anatin'io Tesalonianina voalohany io. Teny fiarabana, aiza moa zany? Paoly sy Silasy ary Timoty mamanga ny fiangonana ny Tesalonianina, izay ao amin'Andriamanitra Jesosy Kristy Tompo, ho aminareo ane ny fahasoavana sy ny fiadanana. Fiarabana zany. Ny hoe mifalia mandrakariva. Fafaka. Lasa mitoy zany. Inona koa? Ao amin'ny toko 15 eo, be dia be izy. Tsodrano. Dia misy an'le hoe matoky izay ny antsoanareo, ary izy ihany no anefa izany. Manina ny dinganina ilay tena mahazatra antsika. Dia misy hoe zavatra rehetra. Ny toko 17 zany. Fangaha moa tsy ao misy an'ilay misaora amin'ny zavatra rehetra. 18 izy izay. Misaora amin'ny zavatra rehetra fa izany ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny Kristy Jesosy anareo. Zafady a? Inona koa? Tapitra. Tsisy tsony andao sika. Be dia be ao fa nareo ohatrany tsy hiteny indray androany, inona fanafody tsy mampiteny. Ny sasany moa dia manao traitement mihitsy ny fanafody tsy mampiteny. Zao misy manaitra ny hoe ao amin'ny toko 15 ao. Iny moa ilay fantaro ny zavatra rehetra azony mafy izay tsara, fa dio ny fanao ratsy rehetra. Tandremo mba tsisy hamaly ratsy olona, miezaha mandrakariva hitady izay tsara na aminareo na amin'ny olona rehetra. Io ny dia tena mba soratra masina anisan'ny tarika amin'ny fiainana hoe jereo izay tsara amin'ny olona. Ny fisainan'ny olombelona mantsy dia hijery ny ratsy ihany, na dia efa miogo volo faran'izay milamina ary ilay olona. Dia mbola manisy ny hoe lanina be ohatrany any am-piangonana. Tia misy singam-bolo kely maningotra. Iny jereo nefa izy efa niezaka milamina. Miezaha hitady izay tsara. Misy tsara foana hoy ny mpandinika izay hoe
nadalo raindany azy izy zany hoe moa ny farahidin'ny olon-dratsy dia mbola misy zavatra ray isan-jato tsara ao amin'iny olona iny dia iny alaina dia ampitomboy fa ho hitanao fa ho tonga amin'ny fahatsarana iny olona iny. Vehivavy janga no mialohanareo any amin'ny fanjakan'Andriamanitra raha tsy nitandrina ianareo. Da ho ary sika mizaha hitady izay tsara amin'ny namanareo. Ny boky efa fantatsika dia tsy niteny ireny sekoly alady androany hoe dimy Paul no nanoratra ary manodidina ny 50 taona ny Kristy no taona nanoratana ny epistily ho an'ny Tesalonianina. Izany hoe efa nampahafantarina antsika tamin'ny fotoanandro fa raha ny taona nanoratana dia ity epistily ity no voasoratra voalohany ao amin'ny bokin'ny testameta vaovao. Ny atao hoe testameta vaovao moa dia tsy ahivina hatrany fa ny filazantsara efatra ampinany apôstôly hatrany amin'ny apokalipsy tonoana ankapobeny hoe epistily. Tsy indraindray mety manao fahadisoana ny plaza hoe ao amin'ny filazantsara. Vakitsika ny soratra masina ao amin'ny filazantsara Tesalonianina voalohany tsia ao amin'ny testameta vaovao raha hiteny isika fa ny filazantsara dia Matthieu, Marc, Luc, John. Testameta vaovao ireo efatreo ampiana ny asan'ny apôstôly hatrany amin'ny apokalipsy tondrona hoe epistily. Fa raha mpandinika indray ny miditra lalana dia hoe ny asan'ny apôstôly dia solon'ny bokin'ny tantara ary ny apokalipsy dia solon'ny bokin'ny mpaminany ny fanambarana ny zavatra mbola hitranga amin'ny ho avy. Fa ny mpaminany moa dia mpilaza ny afatr'Andriamanitra avelantsika eo iny. Izy no voasoratra voalohany ao amin'ny testameta vaovao tamin'ny taona 50 taonan'i Kristy. Ny toerana nanoratana dia tokony ho tany Korinto ary arak'izao ny mpandray ny taratasy dia ireo kristiana na ny fiangonana tao Tesalonika. Manoratra ho an'ny Tesalonianina ny mpanoratra. Ny tantara ny orena ny fiangonana tao Tesalonika dia ao amin'ny asan'ny apôstôly 17 andininy voalohany hatramin'ny 15. Ireny moa ilay tanàna atao hoe nandihanany Paul tamin'ny vakilay amin'ny filazantsara izay ao amin'ny faritry Turquie ankehitriny. Tanan-dehibe izy ara-barotra sy ara-pivavahana. Ny antony nanoratana an'ity epistily ity dia ny mba azahoana mampahery ireo kristianina vao tonga amin'ny finoana kristianina, manome fahanazavana ho azy ireo ny amin'ny maha-apôstôly an'i Paoly hitantsika eto amin'ny anjara mofinainantsika izany, ary milaza koa ny amin'ny fiavian'ny tompo na ny voalohany na ny faharoa dia fampianarana mikasika ny fiavian'ny tompo satria tamin'izany moa ireo kristianina tao Tesalonika dia nieritreritra hoe tsy ho ela dia ho avy ny tompo ka dia efa niandry izy ireo ravoravo tany eo ampiandrazana ny fiavian'ny tompo tsy miasa tsony fa dia miandrandra ny rahony lanitra sisa. Dia nampianatra momba izany i Paoly apôstôly na ao amin'ny voalohany na ao amin'ny faharoa amin'ny bokin'ny Tesalonianina. Drafitry ny boky misy toko 5. Ny voalohany dia fampidirana sy fisaorana. Sarobidy io fampidirana io satria ahitantsika ny filazana hoe tamin'ny alalan'ny kristianina tao Tesalonika, ireo kristianina Tesalonianina no nanehoany ny filazantsara teny tontolo eny. Izany hoe ireo kristianina ireo zany dia tena naninona? Tena antoka anankiray nandrenesany ny manodidina ny filazantsara. Inge vakitsika ery ambanimbany ery amin'ny Tesalonianina.
tamin'ny alalanareo izy no nanenony ny filazantsara efa nresantsika io tamin'ny fotoanandro andiny ny fahavalo amin'ny anaran'ny tompo fa avy taminareo no nanenony ny tenin'ny tompo tsy tany Makedonia sy Akaya ihany fa teny tontolo eny no nielezany laza ny finoanareo an'Andriamanitra ka dia tsy misy olazaina intsony. Tena olona nahajoro tamin'ny finoana ny fiangonana tao Tesalonika ary tsy hoe nahajoro ho an'ny tenany ihany fa nahajoro ho an'ny manodidina azy koa, nahafantaran'ny olona izany atao hoe tenin'ny tompo, nahafantaran'ny olona izany atao hoe filazantsara. Dia hitantsika teo ny hoe teny fiarabana manomboka amin'ny hoe Paoly, Silasy ary Timoty. Raha tamin'ny tenitsika momba ny Korintiana dia hoe ny Korintiana dia misy filazana hoe Paoly sy Sostène rahalahy dia nilazana hoe niara-nanoratra izy zany. Eto zany Paoly sy Silasy ary Timoty anaty farankisosina miara-manoratra ve izy sa miara-mipetraka tao Korinto tamin'io fotoana io. Fa zany moa ilay hoe fandinihana soratra masina. Ny zava-dehibe foana izay tena hoe fianarana ho antsika kristianina ho a dia ilay Paoly tsy mba manao tsinotsinona ny fiara-miasa amin'ny namany na amin'ny fiarabana na amin'ny fanaovam-beloma dia tsarony foana ny manodidina azy. Ilay fiarabana eto zany dia hoe mamangy ny fiangonan'ny Tesaloniana izay ao amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompo ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana. Rehefa manao teny fiarabana apostolika zany sika dia azo raisiny hoe riavana malala solony hoe mamangy ny fiangonan'ny Tesaloniana ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana. Eo tsy misy hoe avy amin'ny tompo na avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy ty fiarabana apostolika Tesaloniana voalohany ty. Ao amin'ny fizarana faharoa ny fijoroana vavolombelona sy fitantarana ny asan'ny apôstôly. Ny asan'ny Paoly io fa tsy hoe fitantarana ny boky akory. Toko faharoa andinin'ny voalohany hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo. Ny toko faharoa andinin'ny fafito ambin'ny folo hatramin'ny fahatelo telo ambin'ny folo dia milaza ny fisian'ny fitsapana izay manjo ny fiangonana tao Tesalonika ary ny fampaherezana azy ireo. Ny fizarana manaraka dia fampirisihana amin'ny fahamasinam-piainana. Ny fizarana manaraka dia ny fampaherezana momba ny fiavian'i Kristy, io ilay nilazaina teny am-piantohana ny amin'ny parozia. Ary ny farany moa dia ireo fanipihana samihafa ny amin'ny fitondran-tena, fananarana ary fanaovam-beloma. Toko fahadimy andinin'ny faharoa ambin'ny folo hatramin'ny fahavalo amby roapolo. Dao ary sika hijery izao andiny soratra masina manoloana antsika izao. Ny anjara mofinainantsika Tesaloniana voalohany toko faharoa andinin'ny voalohany hatramin'ny faharoa ambin'ny folo. Andinin'ny voalohany sy ny faharoa. Filazan'i Paoly ny fahasahiny na dia tao anatin'ny fanenjehana sy ny fifofona ny famonjana tany Filipy azy. Verimberina ato moa hoe araka ny efa fantatrareo na koa hoe ianareo no vavolombelona. Tena nanatry maso na fantatra tsy hoe ono ny amin'izay fiainan'i Paoly zany ny fiangonana tao Tesalonika. Ovakitsika vetivety ilay andinin'ny voalohany sy ny faharoa. Amin'ny anaran'ny Tompo mba hisy anankiray amaky. Lay fahasahiana tao amin'ny Paoly no lazainy sy zarainy amin'ny fiangonana. Eo no hoe izay nanjo azy tany Filipy ary eny amin'ny famaranana moa dia ny hoe mbola safoana izahay ny teny na dehibe aza ny fanoherana. Raha ohatra ka ampilaharina amin'ny lohahevitry ny perikôpa volanjina hoe olom-boantso ny mino, ny olona tena nandray fiantsoana dia olona manana fahasahiana mandrakariva. Ninona zavatra izay
mitranga ninina mafy ny fanoherana na inona zavatra efa niatra dia manana fahasahiana foana fa tsy hoe efa zao ve mantso dia mbola iseo eo ihany fa manana fahasahiana manana an'izay toetra feno fahasahiana manohy sy mandroso ohatran'izay ny olona tena voantson'Andriamanitra tsy mitsoka izany ny olona voantson'Andriamanitra fa miatrika mandrakariva na dehibe aza ny fanoherana. Misy fiangonana tena hoe hoy le fiomana tany amin'ny TPM ianao mbola tsy miakatra eny amin'ny pilipitra mbola tsy hitany sarovan-tavakory tonga dia fanoherana be dia be ny henonao any rehetrarehetra any zahonie dia zahonie atao inona koa izany ary izany tena fiainam-piangonana fa manana fahasahiana foana ny olona tena voantso hijoro arak'izay ny antsoan'Andriamanitra azy. Ny fahatelo sy ny fahaefatra misy an'ireny teny grika ireny moa zany izay napetraka eny dia hojerentsika izany hoe inona ny dikany hoe fahasahiana mitory parasy paresia. Ny andininy fahatelo sy fahaefatra dia milaza hoe tsy niteniteny foana anie zahay. Ny olom-bo antsoan'Andriamanitra dia olona tsy niteniteny foana fa miteny araka an'Andriamanitra arak'izay andidian'Andriamanitra azy. Mba hisy anankiray hamaky raha mety dia mitsangana fadivitra ao anatin'ny trano be dia be sika raha vao tsy mitsangana. Jereo tsara misy zavatra tsipitsipihan'ny mpanoratra ny hoe tsy avy amin'ny fitaka falotona na soloky fa tahaka nankasitrahan'Andriamanitra anay ka notolorana ny filazantsara ho adidinay izay dia arak'izany koa no itenenanay tsy toy ny mila sitraka aman'olona fa amin'Andriamanitra izay milaza mizatoetra ny fonay. Aizany tamin'izany dia efa nisy inona mpitory filazantsara mamitaka misoloky dia maninona koa mila sitraka aman'olona dia maninona koa miaraka amin'ny fahalotona samihafa. Io dia tena mahagaga efa nanomboka tamin'izany any amin'ny taona 50 taonan'i Kristy dia efa nisy milaza ho mitory ny filazantsara nefa misoloky mamitaka manana fiainana feno fahalotona tsy arak'izay ny antsoan'Andriamanitra. Fa Paoly manao hoe arak'izay notoloran'Andriamanitra tahaka nankasitrahan'Andriamanitra anay ka notolorana filazantsara ho adidinay izay dia arak'izany koa no itenenanay. Dia ilay hoe mila sitraka aman'olona teny izany misy ve zany sa tsisy? Misy mamitaka rehefa any amin'ny tambajotra sosialy any moa sika dia mahita ore olona dia nisy nalaza be ilay hoe hovaina lehilahy hono ilay zaza ao an-kibo gasy zany teto Madagasikara zany dia eo dia miorakoraka eo ilay atao hoe mpitondra fivavahana dia lasa gaga daholo koa ny fiangonana rehetrarehetra tsipatsipaka eo mahagaga mihitsy nefa dia misy manaraka izany. Dia ho an'ny olona tena antsoan'Andriamanitra dia tsy miaina amin'ny soloky na ny fitaka na teny mandrobo manambaka dia azo zavatra fa olona mitory ny filazantsara arak'izay nanoloran'Andriamanitra ny filazantsara arak'izay nanoloran'Andriamanitra ny filazantsara. Ary ambarana soratra masina hoe mizatoetra ny fony Andriamanitra. Tena mandinika hoe ahoana marina ny fonao mpitory ny filazantsara io tena fon'olona resy lahatra sa fon'olona mifonofono tsy fantatra mazava. Dia midiny sika eo amin'ny andininy fahadimy sy ny fahaenina tsy nitady fiderana amin'olona. Mbola manohy moa zany izy eto olona anankiray indray hamaky. 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 Olona anankiray ind
ireo andininy anankiroa ireo misy anaty fonosana hoe Andriamanitra amin'ny vavolombelona. Ireo andininy anankiroa indray raha atambatra dia milaza fa tsy nitady tompontsoa ho an'ny tenany na laza ho an'ny tenany dia raha ho an'ny tenany ny olom-bo antso i Paoly sy ny mpiara-miasany Silasy ary Timoty. Tsy nitady dera, tsy nitady izay tompontsoa ho an'ny tenany raha nijoro izy ka nitory ny filazantsara. Misy hoe Andriamanitra ny vavolombelona. Misy karazana fiangonana dia voatokana mihitsy hoe ny tezain'ilay mpitondra fivavahana tahaka izany le fiangonana. Ny ampahafolo-karena rehetra dia omena ny mpitondra fivavahana. Ny ampahafolo-karena rehetra dia efa misy tsy hoe tambazotra pitsikilo fa efa hainy mihitsy mipasoko an'i Domio. Varotra fiara dia lafo ny fiara, nefa satia ny ampahafolony. Ka raha manao ohatr'inona, nefa satia ny ampahafolony. Azonareo ve? Ohatran'izay. Ampahafolo-karena moa dia reto ny lalany raha ny soratra masina. Ny ho an'ny foto-drafitrasa, ho an'ny mpitondra fivavahana, ho an'ny mpitondra tena. Reo izy ny lalany raha mamaky ny soratra masina sika any amin'ny testameta taloha. Fa aty amin'ny testameta vaovao moa dia ny manontolo, izany ry Ananiasy sy Safira ny varotra tany, nefa sy manontolo ireo daholo ye. Asa koa moa raha anontaniantsika io ve ny ampahafolo ny tsy haiko na ny karamanao na ny arenanao ye. So dia mba Ananiasy sy Safira ary ny be dia be ato amin'ity fiangonana ity. Tsy tafavoaka velona eo am-piangonana. Mila mieritreritra tsara sika ry havana mba tsy hifanao fangalam-pery amin'ny fiainana. Fa dia rehefa mandrotsaka dia ianao ry tompo ny mahalala. Izay le entre parenthèse ny tompo no vavolombelona. Andriamanitra ny vavolombelona. Ny olona tena voantson'ny tompo dia olona tsy mila dera aman'olona ary tsy mitady ny tompontsoa ho an'ny tenany. Izay le hoe tsy ny tsara velatsia anafina fieremana. Modomody tsy tia vola nefa kainy ambadika any. Takininona tsy takininona. Dia ny hoe tsy nitady voninahitra tamin'olona izahay na taminareo na tamin'ny sasany na dia manam-pahefana vakitratra azy izahay arak'izay maha-apôstôly ny Kristy anay. Ny fitenena ny masom-bahoaka mba tsy tenena koa hoe ny mahatompona andraikitra na eo amin'ny fiarahamonina na eo amin'ny setry ny fiangonana ry havana dia azo ianarana hoe ndeha ahodiko amin'ny fanalahidiko ny lohan'ireto mpivavaka na lohan'ireto mponina atao amin'ny fokotany na ny lohan'ireto mponina atao amin'ny firenena entiko reto. Malemy eo. Za tsy maneho dana inge mankany amin'ireny fiangonana tsy miankina ireny fa tena fanodikodinana lohan'ny olona ampitaonany ihany. Fa tsy hoe tsy ampitaona, tsy ampy finoana dia ahodikodina voapetaky ny vy mahamay ho ny soratra masina ny lohan'izy ireny dia toto ane zany. Toto ane zany. Tena raha manaraka na koa misy tsy indray mandeha fotsiny fa za nahita indray mandeha tena azo feo mpitondra fivavahana tsy miankina anankiray manao hoe tsy mivoaka eo raha tsy lafy daholo reto boky reto. Azonareo ve? Aiza daholo ny anaty poketra. Tena azo feo zany fa tsy hoe fadoto fa tsy hoe foronina fa doto tsy mahafantatra tsony le olona hoe fa inona zany manjoa antsika zany. Andao andramana zany eto amin'ity fiangonana ity. Na ny amin'ny fivorembe ny sodapartany hoy ny présidence eto tsy mivoaka tsika raha tsy lafy daholo reto boky reto. Aloha tsy hisy tsorika voaka moramora ny ambanina tany mbany W daholo ngamba ny sasany. Hoe ahoana kosa tsy hisy frais mody mihitsy ve? Fa mahagaga tena hoe
voafatotra ao anatin'izany ilay fiangonana. Dia ho an'ny olo mbo antsoan'Andriamanitra tsy misy fiatsaram-belatsia ary fantatra mazava no hoe tsy mila dera ny olo mbo antsoan'Andriamanitra, tsy mila tompontsoa ho azy ny olo mbo antsoan'Andriamanitra. Mitady tompontsoa, tsy manao izay avakitratra fiangonana. Izay ny toetra ny olo mbo antso eto. Ny manaraka dia 7 hatramin'ny 9. Jereo tsara 5 sy 9 mamaky indray 7 hatramin'ny 9. Rehefa mandingana ilay andininy dia mitentsika hoe hatramin'ny raha mbola mifanaraka izy dia tonona hoe si. Andininy fa 5 sy fa 9 fa 3 sy fa 4 eto sika 7 hatramin'ny 9. Izay ambarany mpanoratra eo dia ny filazana hoe izy raha toka teo anatrehan'ny fiangonana dia tena ray aman-dreny, reny mitaiza. Eo amin'ny andiny ery amin'ny andiny 7 sy 1 izy mitendra hoe ray. Fandaolo sika hijery an'ilay andiny fa 7 hatramin'ny 9. Izao no voasoratra amin'ny anaran'ny Tompo. Ovakiko fa efa lasa kely ihany ny ora. Fa nalemy fanahy teo aminareo izahay tahaka ny reny mitaizan'ny zanany naterany, dia toy izany no nahazoto anay no ny fitiavanay anareo indrindra hanome anareo tsy ny filazantsara an'Andriamanitra ihany fa ny ainay koa aza satria efa malalanay ianareo. Fahatsaronareo rahalahy ny fikelezana iaina sy ny fisasaranay, fa ny asa andro aman'alina mba tsy avakitratra na dia olona iray akory taminareo aza no nitorinay ny filazantsara an'Andriamanitra taminareo. Tony ny reny ny taiza. Io ilay teny Grika. Tsy hoe reny niteraka fa reny ny taiza. Misy moa izany fihetson'ny sasany ao amin'ny fiangonana ilay mpitondra fiavahana neny, dada. Reny ny taiza. Fa tsy reny ny teraka. Tena hoe fiahin'ny reny, inona izany fiahin'ny reny? Ery ambany izy amin'ny andiny 10 dia ray indray ny tenenina. Inona izany fiahin'ny reny? Paoly no miteny so indray misy manangana sekta hoe sady vavy izany ny lahy Paoly. Fa ilay toetra nentina ny fampitatana tamin'ny fiangonana naka ny toeran'ny reny izy. Inona izany toeran'ny reny? Ireo nareo renim-pianakaviana. Inona mahasamy hafa antsika renim-pianakaviana amin'ny ray mpianakaviana? Misento kely aloha. Be fitiavana dia lazao fa tsy tia zanak'andreny ilay ray mpianakaviana. Somary malefaka isika mihoatra amin'ny ray mpianakaviana, nefa moa misy ihany ny atao hoe akoho vavy maneno. Mampinono. Tena manome sakafo, mamana, tsy mitandro asa tsarana. Hoe mbola minono izy dia mampinono. Tsy misy mitsy ray mpianakaviana hoe mampinono. Fa ny reny riavana no manome sakafo ny zanany. Tena izay mampitombo. Raha ohatra izany fiainam-panahy dia tena hoe tena nataon'izay hampitombo ny fiangonana tao Tesalonika. No fahanany ronono mpanahy mba ho tonga olon-dehibe amin'ny finoana. Mbola ineny koa mazana no mikarakara sakafo na dia betsaka aza no mpitantana lakoziany amin'ny toeram-pisakafoana lehilahy. Fa matetika ny lakoziany hatrany dia ineny mazana. Tena hoe namana tsy nitandro asa sarana, ny karakara amin'ny lafiny rehetra i Paoly ho an'ny fiangonana tao Tesalonika. Naka ny toerany reny. Dao indray ary sika manoya eo amin'ny andininy 10 hatramin'ny 12. Ao amin'ny andininy 10 hatramin'ny 12 io
izay ambaran'ny Paoly dia ny fijoroany ho ray mananatra teo amin'ny fiangonana. Ambaran'ny Paoly koa ny fijoroany ho modely teo amin'ny fitondran-tena mamendrika ny fiantsoan'Andriamanitra. Ndeha anaraka ny vaky-teny indray sika amin'ny anaran'ny Tompo. Ianareo no vavolombelona ary Andriamanitra koa fa masina sy marina ary tsy nanantsiny tokoa ny fitondran-tenanay teo masonareo izay mino. Toy ny fantatrareo fa tahaka ny ray amin'ny zanaka no nampirisianay sy nampiononanay anareo isambatan'olona sy nananaranay mafy anareo mba andehananareo mendrika an'Andriamanitra izay miantso anareo ho amin'ny fanjakany sy ny voninahiny. Ray modely teo amin'ny fitondran-tena anatrehan'ny fiangonana tao Tesalonika i Paoly. Ray izay nitana andraikitry ny fampirisihana ny fananarana. Ilay hoe fampiononana io dia adika hoe fampaherezana. Fa tsy hoe olona manamanjoka hampiononana, fampaherezana. Mampirisika sy mampahery. Ninona? Sarambabem-bahoaka ny isambatana ary nananatra anareo mafy. Tena voaray ny Paoly tsirairay ny kristianina tao Tesalonika tamin'ny fampaherezana, tamin'ny fananarana, tamin'ny fampirisihana mba homendrika ny fiantsoana. Io mba antsoan'Andriamanitra dia mahavatra mitsipona maka ny tsirairay ao amin'ny fiangonana. Avy anaka amin'ny ahoana toy ny iray. Iny andraikitry ny ray eto dia maninona? Mampahery, mampirisika, mananatra, modely amin'ny fitondran-tena. Ny olombo antsoan'Andriamanitra dia maka ny toeran'ny ray modely amin'ny fitondran-tena, mpananatra, mpampahery, mpampirisika. Be dia be ny raim-pianakaviana ohatran'izany io. Misy mimenzazany. Misy tsy amin'ireo mihitsy ny raim-pianakaviana sady tsy modely amin'ny fitondran-tena na modely amin'ny fitondran-tena fa tsy miteny tsy mivolana, tsy mba mampahery zana, tsy mba mampirisika, tsy mba mananatra homendrika ny fiantsoana. Fa ny olombo antsoan'Andriamanitra ao amin'ny fiangonana, raha mitondra fiangonana izy dia avy mahereza, ampirisihana vitanao io. Tandremo fa ianao zany ohatrany tsy dia metimety. Ça va? Ça va? Eny ary. Ireo ilay andininy tao anatin'ny anjara mofinainantsika. Napetrapetraka eny ireny teny fototry ireny ahitantsika hoe ay ve zany ny dikan'io any amin'ny teny fototra tsy ny valam-paratsika. Mba azotsika mifanakalo hevitra kely. Ny hevitra ao anatin'ireto andinin-tsoratra masin'reto zany dia nisy nitsipihan'ireo anankitelo. Fitoriana filazantsara dia mitaky fahasahiana, fahadiovam-po tsy amin'ny fihetsaram-belatsia, fitiavana ary finiavana. Azafady fa tsy hoe fiainana. Finiavana manambara ny Kristy. Tena hoe manana mihitsy finiavana. Raha azo atao dia mamorona asa manokana amin'izany atao hoe fitoriana filazantsara izany ho an'ny tenanao. Anio aho hifanena amindranina dia hotoriako ny filazantsara. Anana fahasahiana amin'izany aho. Ianona tena mpanohitra io mihitsy, anana fahasahiana amin'izany aho. Ny manaraka mpitory dia tsy tokony hitady idera na tombontsoa ny tenany fa iaina amin'ny fitarihan'ny fanahy masina. Tena avelao hitarika antsika ny fanahy masina dia ho hitantsika hoe amin'ilay soratra masina fiantsonan'ny Paoly hoe atoriny antsika izay tokony ataontsika. Ny fitondram-piangonana, fanabeazana ara-panahy ho an'ny olombo antsoan'Andriamanitra amin'izany dia mitaky toetra mareny, maray, fitiavana, faharetana ary fahasahiana, miteny, manitsy, mampirisika sy mampahery. Ndao ary manana 10 minitra kely sika.
izy amin'ireo ny fanontaniana tiana hovaliana, ahoana no ahafahantsika mitory amin'ny fahasahiana sy fahadiovampo. Inona no mba eritreretinao azo atao hoe manomboka izao olom-boantson'Andriamanitra anana fahasahiana tokoa na dehibe aza ny fanoherana. Dia mbola malalaka izany eto amin'ny nositsika ary aroty ry havana. Any amin'ny firenen-kafana tsy azo atao mihitsy na dia ny mamangy marary ary ny teny hoe mahireza ao amin'ny tompo na hivavaka ho azy. Manao t-shirt misy verset tsy azo atao zany. Dia ny mbola malalaka, inona ny eritreretinao? Tena aneo fahasahiana veloma ry akanosana, veloma ry fikombona ambava, fa za hitory manomboka izao. Raha toa renao mbola tsy manana olazaina sy hozaraina dia eritrereto zany. Nandinika an'ity soratra masina ity sika ho an'ny Paoly dia ny teny mihitsy izy hoe na dia betsaka aza ny fanoherana nanana fahasahiana foana. Olom-boantso ny mpino hatraizany fahasahintsika mijoro tahaka ny Paoly manoloana ny fanoherana. Dia ny mbola malalaka ny fivavahana kristiana eto amin'ny tanindrazantsika, arinka ny halalaka mandra-piavin'ny tompo ary aroty ny fahavelomanao manana fahasahiana. Paoly angera nitory tsy hoe tao anatin'ny fiangonana, tamin'ny toerana tsisy fiangonana izy no nitory, zany hoe tena vonina isedra ny rehetra izy. Raha toka tsisy mpivavaka manodidina anao any an-tanàna, any amin'ny toeram-piasana, dia ianao zany ny Paoly irahana any. Amakilay eo amin'ny birao ianao, tsy zaka koa ilay esoesonaka. Feno hivavaka aloha dia ataovy amin'ny fanetretena, amin'ny fahasahiana, ny fijoroana ho vavolombelona. Inona no manavaka ny fitoriana marina, ny fitadiavam-boninahitra sy ny fitiavam-bola? Mila mahay manavaka an'io sika ry havana mba tsy ho tratry ny fitaka sy ny soloky ny kirakira baiboly. Tena tokony ho avahantsika mangata amin'ny tompo hoe zany kosa fitiavam-bola, zany kosa filandery. Inona mampiavaka? Tsisy. So dia efa filandera sy filam-bola koa ary aty dia tsy hainareo intsony manavaka an'ilay izy. Fa mila haintsika ny manavaka an'izany ry havana. Ity kosa tokony ho voavalintsika tena ninana fanafody tsy mampiteny daholo nareo. Mety ho raisireny ara-panahy ho an'izy ianao amin'ny fiainanao. Eritrereto koa zany. Reny ara-panahy ho an'izy ianao amin'ny fiainanao. Mety ho ray. Io zany tsy misy hoe lehilahy voaray ara-panahy. Ny andraikitry Paoly voalaza teto amin'ny maharay. Ny andraikitry Paoly voalaza teto amin'ny mahareny. Ny taiza ara-panahy. Tena hoe ray aman-dreny, maka ny toerany reny, ny fanaony reny eo amin'ny fiangonana, maka ny fanaony ray ao amin'ny fiangonana. Asehoy fa olona be fitiavana sika. Taovy lavitra antsika izany atao hoe fankahalana. Raisotoy ny zanaka ny manodidina antsika. Tezao izy, ampaherezo izy, fa any ny tenin'Andriamanitra izy. Farany ary, ahoana no hanatanterahana fiainana mendrika an'Andriamanitra eo amin'ny asa sy ny fiarahamonina? Atsika rehetra io. Eritreretinao zany, ninona asanao, ninona ataonao, na olona efa nisotro ronono azy ianao, ahoana no mbola anananao fiainana mendrika eo anatrehan'ny manodidina anao. Mendrika an'Andriamanitra eo amin'ny manodidina anao, mba ho fianarana ianao tahaka ny Tesalonika koa. Tena hoe maneno eo aminao ny filazantsara ny tenin'ny tompo. Tahaka ny Paoly samy teny amin'ny fiangonana hoe tena nanana fitondran-tena, tsy nanana
tsy nanatsiny tokoa ny fitondrantenanay teo masonareo zay nino samy teny an'izany ve ianao samy teny an'izany ve ny olombo antso n'Andriamanitra dia hatreo ny fotoanantsika manaraka efa novaiko mihitsy le endriky le fiarahamandinika soratra masina mbola tsy voaovonareo fa manaraka tsy kelikely hoe tsy foana fanantenan'ny pastery tsy maintsy hiteny ihany nareo efa niteny aloha nareo fa mila ampitomboana kely ilay fahasahiana miteny hivavaka isika feno fisaorana anao izay Andriamanitra no ny fotoana mbola nahafahanay niaraka indray nandinika ny soratra masina nanomezana ao anay ny toetra amin'ny olombo antso manana fahasahiana manana finiavana sy fitiavana tsy miankina amin'ny filanderana ny filana tombotsoa manana ny fitiavana ray sy ny reny ary afaka mijoro ho modely amin'ny fitondran-tena masina mety hoe mbola ampahany kely sy bitika amin'ireo ihany no anananay mety hoe mieritreritra izahay fa efa anananay ireo rehetrareo kanefa matombola naverinao taminay izany teny izany dia tianao hitombo izahay tianao tafatoetra tsara amin'ny fiantsonao izahay homendrika izany fiantsonao izany mangataka aminao mba hanomeny fanahy masina ampitoetra ny teny ao anatinay ahatonga izany ho fiainanay dia hanana fahasahiana izay hizara ny teninao ary tahaka ny fiangonana tany Tesalonika haneno eo aminay koa ny teninao ry Tompo ampierika ny olona maro hitodika aminao Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy ankiny ao am-pelantananao indray ny fandaram-potoananay tontolo andro ny amin'ny asa aman-draharaha ny fikarakarana isan-tokantrano sy any amin'ny birao mpanjakana sy ny toerana samihafa mba hamarinanao aminay fa momba anay ianao amin'ireny rehetrareny toronay aminao ny firenenay apetraka eo ambany fampahirezanao ny fiangonanao manerana ny tany indrindra ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara tena eo am-panomanana ny fivorian'ny sinôda lehibe any Faradofay mivavaka ho an'ny sôda-paritany Ambovombe Kristy Ranovelona larana fahafito mandray ny sinôda lehibe izahay ny fiomanana rehetra amin'izany ara-potitra-afitrasa ny enti-manana tompo dia angatahanay aminao rainay izany an-danitra ho amasinina ane ny anaranao ho tonga ane ny fanjakanao atao ane ny sitraponao ety an-tany ho taky ny an-danitra meo anay an'io ny anina sahaza ho anay ary mamelany eloka tahaka namelanay izay meloka taminay aza mitondra anay amin'ny fakapanahy manafahanay amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen aminareo ny tsodranotononona amin'ny anaran'ny Tompo Andriamanitra ny fiadanana ane amasina anareo samy ho tanteraka dia hokarovana avokoa ny fanahinareo sy ny anareo ary ny tenanareo ho tanteraka tsy anatsiny mandra-piavin'i Jesosy Kristy tompontsika mahatoky izay ny antso anareo izy ihany no hanefa izany amen ho an'Andriamanitra irery ihany ane ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina amen